sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny mpankafy Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. kolosianina toko 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. Amin'ny fifaliana indray ry havana no hiarabanay mpankafy Kristy ianareo any atokantrano any ao anatin'izao fandaharana baiboly sy kolontsaina izao, ary makasitraka anao indrindra mandray sy manaraka ny fandaharantsika. Tsara avokoa no arian'Andriamanitra antsika na mainty na ny fotsy, ka tokony ankasitrahana mandrakariva izy, satria tsara izy sady mpanao ny tsara, araka ny Salamy 5:120 manao hoe sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Amen. mbola ahitana fifanavaka vaham-bolokoditra mory havana ny eto amin'ny firenena izay misy antsika, eny manerana izao tontolo izao mihitsy aza. Mahakasika an'izay indrindra ny vontoanton'ny tantarantsika izay efa narahantsika tamin'ny heriny, ka anio no anarahantsika ny tohiny. Koa dia manasa anareo rehetra indray ary anomboka ilay tantara. Araka ny mahazatra moa dia misy hatrany ny lesona raisintsika ao aorian'ny tantara, dia irena indrindra ny andraisanao izany hanavaozana indray ny fo amam-panahintsika. Araka ilay ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 12:2 manao hoe fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara ny sady akasitrahana ny marina. Amen. Mahafaly ny mpankafy Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Halako bika, Halako bika. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Silvana Zafindravara no dada, Nirina Lalao Estera no neny, Valerira Zanajatovo no vavimatoan'izy ireo, antsoina hoe Iavitra. Miriama Lalan'ny Avo no zanak'izy ireo vavy faharoa, antsoina hoe Iaina. Tojo Rabesan-dratana no zanak'izy ireo lahy, antsoina hoe Iaro. Fitiavana Rasolo Arzao no tefy ilay olotiny Iaina. Anio no andrenisanao ny fizarana faharoa. Sandratiny masiny no iainy, izay zava-mitranga rehetra dia sahafana mibety, tsy raranka, satria ve izany safidiny tefo fatiny dia avaty amiko ny fahadisoana. Efa na dia efa nandatsy nanaiky hatramin'ny farana aza, iaina amin'izay no ny ateserany dia vakiny daholo izay zavatra rehetra tandrify azy rehefa tezitra izy. Dia izany be tsy voatabataba mba miangatra misy rangata da sy neny a. Sasany rehefa zoky dia tsy maintsy hoe mandefitra. Dia izay tiany zandry atao izany na inana dia tsy bedesina mihitsy izy. Tena sao dia mba mitombona ianareo hoe tsy tena zanaka dada sy neny aho e. Ary maninona moa raha manao testa DNA ahafantarako ny marina rehetra e. Izay mihitsy e.
dia voaroaka tamin'ny asako aty endrikendrika daholo rangary ny zavatra nahazo areny aiza ve dia hoe soniako ny tao dia zaho no namebaiko amoketana tao am-piasana nefa tsisy fatako akory angemomba an'izany tena misy misopatra mihitsy arangah direktera koa moa izany tsy mba azo nanazavana fa dia hoe voaroaka dia izay andraso kely aloha ka iza moa izany nampanao sy ny farany teto amiko teto tena tsy saroko mihitsy ka andraso hoe ohatra ny iaina nitondra taratasy tao amiko farany hoe mba mila soniona izy oviana moa iny le izy miverina avy congé iny kay tena zay vao tsaroko dia ho sanatria ve ka iaina tao ambadika ireny zavatra ireny tena izy mihitsy fa tsy diso izany eritreritro izany ka tsy nampoziko fa dia inona loatra re dia valifaty amiko daholo izany ny antony anaovanao an'izao ry aina mampalahelo any toetsainao ka dada sy neny efa nahita asa somatsara ihany ka misy zavatra kely mangatahako aminareo raha mba mety ahoana izay anaka lazao aloha enony iny zato resaka hoentinao fa tsy lozanao miolokoloka fotsiny eo satria mba efa nahita asa somatsara ihany ary dada sy neny dia mba mangataka aminareo raha mba mety inona ny tianao angatahana fa ela be tsy izay tiana tenenaingana ny tenenina fa tsy mba hanao testa dia haina raha mba sitrakareo fa ataonao inona nefa izany sa tsy mino izany ndry fa hoe izay ny tena ray aman-drenindry enao koa izany raha matoa inona ny olanao amin'izany raha manao izany izy toko ty efa miasa izy izao ary manana vola homanina ny amin'izany koa ka tsy resa-bola ny olako rangaha fa ty tsy fahatokisana tsika ty azafady rery nefa tsy hoe sanatria tsy fahatokisana mba tianana filaminan-tsaina indrindra amin'izao fankalany aina izao tia ampafantatra azy raha marina ny testa DNA hoe nareo ny tena ray aman-dreny niteraka dia izany zoko ray kibo taminy fa tsy hoe zazanatsangana akory mandehana anaka fa manohana anao hatramin'ny farany dada zaho koa ne mba tia halala ny marina raha teo iany aryko ndana raha izay mifanapa-kevitra mianaka amiko dia tsy fahatokisanareo mianaka no aton'izao tadio nefa fa nandeha ho aiza ianao na ho aiza dia izany reninao ary io ny dadanao azonao izany oka izay raha matoa izany avy koa dia ataonao olana be eo izany tsy miteny hoe namitaka ianao ianao izay izany neny ary andeha ho aiza ho ny avitra iny dia hanao testa DNA hono izy anaka zavatra tsisy dikan'izany no andaniana vola lalina mihitsy ay kosa enganemba ho le neritreretiko ny valiny ihany fa inona neritreretindry hoe tsy zanakareo izany iziko fa mety hoe zazanatsangana na ny famadika tany amin'ny hopitaly tany ianao tia koa aloha ry aina dia mahita atao mihitsika dia inona ny tombotsoanao amin'izany nefa misy mihitsy tonga dia miala tato tsy misy atakandro izy satria mpamadika tsy mendrika ho isan'ity fianakaviany ity diso ianao nefa ry aina raha izany ao an-tsainao mandra-poviana ihany ianao ity vao mba tsy hanana lolo-posy fankalana ny zokonao iny mbola veriko aminao foana fa zanaka ara-dalàny avitra fa izy hafa loko kely iny fotsiny mety hoe nanahaka amin'ny fianakaviana tany aloha tany ary ataovy mitsatoka ao amin'ny lohanao tsara fa zokonao izy ka zara nga leobe tsy manana zoky an'iny sady tsy mitovy fiodirana amiko kory ve mbola ekeko raha vavika ihany sady izay indray nasana madika raha teo sao dia adininy eny ary
fa tokony ho izany no efa nangatahany tefy ho vady nefa dia rehefa nahita azy tefy dia nivadika indray hoe hiavitra ny tiako e, hiavitra ny tiako. Iaina, dia mbola zany foana ve ny ao an-tsainao ao hoe okizay fa za koa lehibe ka. Raha mba fantatrao mantsy roneny ny ato an-tsaiko a, saingy tsy ho teneniko izany e. Za tsy maintsy mamaly faty an'iny hatramin'ny farany e. Sady efa nanana hevitra niketriketrehana ihany ato an-tsaiko ato. Lasa lohariny eny fa izay izany a. Fa inona koa no nahamaika tampoka an'iny teo? Dia hikarakara sakafo aloha fa tsy. Allo, Radany? Zaho nge Radany a, misy zavatra mpanaoviko anao ty. Hitanao moa hiavitra. Eny e, hiavitra rahavaviko iny. Lasa nandeha any izy, tsy haiko na ho any amin'ny hopitaly ve na ho any amin'ny dokotera fa izao a. Jereo tsara ny fiverenany. Dia hitanao moa fa tsy tongana bus aty aminay fa tsy maintsy mandeha tongotra kely a. Vao hitanao izy amin'iny arabe manamorona ny tanàna iny, dia alefa somirimorimo any ny fiaranao, ho seho mihitsy ho fatin'ny tobilany. Azonao izany? Tsy te halala fa izay e. Tandremo sao dia tsy vitanao izay zavatra kely mba hampanaoviko anao izay a. Manantena? Dia kendreo fotsiny ho amin'ilay tsy misy mpandalo ireny ny lalana. Voavoadonanao izy a, dia tonga dia lasa ianao mitsoaka fa tsy miraikiraika eo. Amin'ny lalana iny koa mantsy tsy dia be olona izay. Ka omeko ora ianao e. Azonao tsara ve izany? Izay ary e, okey, tapitra. Ataovy baibay androany momba indriry avitra. Izay indri vao tena tsy ho avitra tsony. Sady tsy ho andry izany tefy e. Rehefa tsy ho ahy izy rikala dia samy tsy misy manantsika. Tena zanako dada sy neso mahatsara raha araka ilay tobalina testady iaina. Misaotra tompo a. Dia mifono aminao anefa raha toa ka nandratra ny foniny eny izay nataonao tsy fahatokisana. Izao vao milamina ny saiko. Asehoko ny eny ity taratasy ity. Por fa raha vavony mifanampatsinay aminy a. Raikibony fonosana aminy. Ka tsisy tokony hampiara sy tokony hankalany antsony e. Hiavitra! Tandremo! Tandremo! Kay! Saika maty a! Tefy! Hiavitra, tsy naninona ianao? Tsy naninona reha. Fa iza koa iny olona mitondra fiara mifofofo be iny e. Na dia maika be ohatry nina aza ve dia manao ohatry ireny. Za raha tsy saika maty eo raha tsy teo ianao ary tefo ny sitina. Amiko dia tena fiara vonona ny andonanao mihitsy iny ry Hiavitra. Tsy maiko izany iny fa ianao mihitsy ny kendrenao sena teo a. Izany very tefy? Kosa e, dia izany eritreritrao izany. Hiavitra! Minoa ianao fa olona saika fofony ianao mihitsy ilay fiara teo iny. Dia iza nefa ny tadiavinao fofony haiko eo ka? Asa? Tsy fantako. Fa mitandrema ihany ianao manomboka izao ka. Tsy izany rery tefy fa mba maika fotsiny izy a, dia izay ny saika nandomany ato eo. Ary nga ianao tsy miasa? Fa maninona ty? Tsy miasa intsony ary Hiavitra. Voaroaka tamin'ny asako. Voaroaka? Fa naninona? Voendrikendrika e. Ary tsy izany na voaroaka fa iaina zandronao ihany. Tefy a, tsy manao an'izany ny zandriko e. Diso fijery ianao. Hiavitra! Dia mbola sahanao ihany ve miaro any aina nefa reny azy ianao tsy nasiany asiny fa
Sany nametaka anao teny an-tsena? Adinona sady nga reny? Nentin'ny ateserina fotsiny re izy no nahitantsika sy anao ilay resaka tamin'iny a. Tsy fanohiny mihitsy ny ohatr'ireny e. Sakafo tsara ny sainao fa tsy sanatria hoe fanendrikendrehana ny aina akory izany lazaiko anao izany a. Fa marina daholo. Dinio anie zaho manao sy ny entana rehetra izay mivoaka ao am-piasana, izay nefa tsisy entana nivoaka mihitsy tao ao. Fandriany a, zavatra fa nampanaova sy ny aka resaka halatra le izy dia izao izany tratra farany. Ny lehibe raha teo tsy te halala fa tonga dia voaroaka hono e. Tsy manao an'izany hoe aina na dia eo azy ireny toetrandreny. Matikisy ianao a? Eny tsy maninona raha tsino ahy ianao, fa izao nataoko anao ry havitra. Tandrema tsara ihany ianao a. Aza dia mandeha irery tahaka izao tsony amin'ny manaraka fa misy amin'ny fofony ianao. Izy indray dia tavinao fofony aiko e. Ny ratsy anie tsy kely lalana ry havitra e. Fa izay mailo tsara dia mitandrema ihany. Manana ny tompo iaroary tefy a. Eny e, zanga moa miteny aminao hoe tsy mahana ny tompo ianao e. Raha malina ary aneo no mifehy azy tokany. Endre fa aleo angambo izany dia amin'izay a. Efa ela kosa nijanonako taty izay. Mandrapio ny tefy? Velomy havitra. Dia tena tsy natoky ahy mihitsy havitra hoe iaina ny tao ambadika ireny navoaroaka ireny. Jereny izy amin'ny fiarovany any eny. Eny e, tsy mametsy ny anao ary havitra fa sandronao raha teo iaina. Nefa na izany aza raha iny toetra ny aina iny aloha dia tena mahavita zavatra. Ary izaho mino mihitsy fa tena izy ny tao ambadika iny fiara saika andona ny havitra teo iny. Tsy sahako ny lazaina fotsiny fa sao vao maika ho ratsy ny andraisan'ny havitra azy. Resaka zavoaroaka kely iny aza dia efa jerery amin'ny fiarovany any ainy. Maika fa raha niteneniko teo. Ka dia tena tsy mitovy mihitsy izany raha-pirahavavy. Ary soa ihany aloha fa tsy tafalatsaka tamin'ilay aina iny e. Tena tsy nampoziko niova be tahaka izao ny toetrany. Ary inandray hoy zato mba mahafalifaly an'ity zanako. Toa sambany aho mba nahita andry miramira nendrika tahaka izao ry aina ka. Neny koa izany. Tsy mba hita neny hoe milamina be ve tsika rehefa tsy eto havitra e. Ianao ty anaka dia tena hafa mihitsy ka. Hitako hoe marina fa nisy ireny zavatra niseho ireny. Fa talohan'ireny inge dia efa nahatsapa fankalana tao anatinao aho e. Inona loatra no antony ry aina? Halako bika e. Na nisy na tsy nisy ireny zavatra ireny dia halako fotsiny tsotro izao izy. Tsy haiko na hoe izy le samy hafa volon-koditra aminay ve. Mba marenina ry aina fa mandreraka mihitsy izao vavanao izao ka. Ary aiza ihany ary ty havitra mbola tsy tonga foana e. Sao mba naninona tany ary izy. Miala tsiny ary neny fa tsy ho hitanao eo intsony raha izay havitra. Efa any ambany rangolahy izay izy. Fa iny ty mampitsikitsiky anao ry aina. Mba nakaiza ho ahy havitra fa toa mbola tsy tonga hatramin'izao ianao ty vao maika mitsikitsiky. Aiza moa ny ahitako any zandriny iny a? Olon-dehibe anie iny e. Mahalala ny tokony ataony tsara. Allo? Allo? Ie maheno. Ay, azafady aloha ny mifandray telefona. Dia ahoana? Vita ve izy tao e? Manina tsara? Vendrana tsisy lanazy mihitsy tony. Zavatra kely izany firangana say nataonareo dia tsy vitanareo ilay izy. Tsy miara-miasa aminareo intsony ary tany raha ohatra mbola manao an'izany foana nareo a. Zay tapitra. Mandiso fanantenana fotsiny.
Fiana indray ty mahazo anao e. Inona ny vita dia iza ny vendrana. Maninona kosa raha tsy manao olona ohatr'izany. Fa enoneny daholo anga izy teo? Aiza no hainoko izay resaka ao any fa tianao mivantravatra be amin'ilay olona mba asio lanjany ihany ho ilay fanajana olona ry aina. Ka nisy asa nampanaoviko an'ilay olona izay angerineny dia tsy vita nony e. Sinona nefa izany e. Sa efa lasa patron mibaiko fotsiny zatondry dia izany no fitondrana olona. Asa ny ampiasana ilay izy. Neny koa ty dia manoatra no reny polisy manadiady ireny. Ary ao aloha raha andehanako fa tsy... dia mba hafa mihitsy koa iny zaza iray iny ka... Tonga ry neny a. Fa taiza ianao ry avitra n'izao vao miditra ny trano a. Olazaiko aneny ve hoe saika fotoana ny fiara? Dia ahoana? Nefa tsy ireo ty izy efa mitebiteby be. Aleo hoe mba henoko eto izay resaka ataon'ny avitra sy neny. Avitra, manontany anao ne ahy e. Tolozanao mandinika ahy fotsiny eto. Taiza ianao no tao ela be vao tonga ho ahy. Ve, azafady rery nefa fariana kely fotsiny ah. Izany fa mbola lasa ny saiko koa fa saika fotoana ny fiara ane izahay e. Maninona tsara? Dia ahoana? Tsisy naratra? Tsy maninona ry hafa neny koa. So ihany fahita ny tefy tamika dia nisy tony mafy. Raha tsy izany dia tsy haiko intsony e. Tonga indray ianao sy tefy a. Fa ianao ve tsy tenenina mihitsy hoe tsy ilaiko miresaka amin'iny intsony e. Neny a. Raha tsy nisy any tefy teny izaho dia tsy haiko intsony na maty na ahoana e. Nirefatra be ny izany fiara izany e. Tsy haiko hoe maika ho aiza. Misaotra ny tefy ary izao no tokony ataonao. Ay moa izany izy io. Ka ilay tefitefina navitra ndry tao indray raha tsy izany ndry dia efa vita ny amindry. Mahita koa ianao ry tefy a. Tsy ampy anao ihany nefa nahavoarokanao tao amin'ny toeram-piasana mbola mipingapinga manavitra an'io kala tsisy dikany io ihany ianao. Ny ray aminareo mihitsy izany aloha mila eliminena tanteraka fa tsy. Ay ve, fa mba fiara inona koa nefa izany e. Rehefa tsy naninona ary neny dia izay ny zava-dehibe ah. Eny e, fa mba mitandrema koa amin'ny manaraka fa ndry koa ne izao dia variana fotsiny na milala ao an-dalana tamin'izany e. Eny rery neny ah. Reniny a. Nanahoana hono ny dia ny avitra tany? Zanga nanontany azy e. Efa fantako ny mivaly mifanenareo mianaka no adalany e. Nao koa izany. Mba hatsoy kely izy ary aloha e. Avitra, avy aty ne ianao e. Ahoana izay dada sy neny? Tsy izany anaka fa saika ny aho hoe nanahoana no nalehanao tany? Araka ny valin'ilay testa ty aina dia zanakareo ara-dalàna ary dada sy neny ah. Miala tsiny aminao ry neny raha toa ka nisy fahasirenana ao anao ah. Zany ve anaka? Tsy maninona izany akory e. Amin'izay mandro kokoa ny sainao fa tsy hoe tsy fatokisana anay akory. Za mora ny teny tato tsy ninonareo mianaka mihitsiko. Tsy naleo nomena azy ao ny vola nanaovana an'izany. Ianao ty koa raha matoa dia efa mampime mihitsy ka. Nga ianao mpanao testade ihany? Sa dia efa nivadika dokotera vetivety tato ny zato mamany avitra? Zanako naterako verangaty dia tsy ho haiko ah. Misy roa mampifandray foana nefa ianao tsy mahatsapa an'izany e. Ay moa izany izy io. Eto ilay tefin-dozy ty. Mahita amiko io raha mitady raha amiko io.
tena enty mifanena amiko ty. Aleo ranga ho dina tsy hita fa tsy te famaly amin'io eo No tsy mahita ve mpirenireny e. raha mirenireny aza tsy hitako izay olanao amin'izany. Azonao zany? To miseho milay mbola mitady zany. Tsy te hifamaly aminao ary aina. Eo afatako angefa ianao daholo ny tao ambadika renina voaroka reny e. Misaotra anao. Mba vehivavy ohatr'izao ihany ve ianao dia zany ny toetsainao? Tsisy raiko an'izany velively a. Ny ary efa mivadika tamiko dia ataoko mandraingirainga hatramin'ny farany ary tsy amelako raha tsy potraka. Tsy aleonao mitoby etsy amin'iretsy mpangataka iretsy. So tsy hanana sakafo hohanina eo intsony ianao? Tsy hangataka noviana ny tenako na tsy ahita azy azy e. Azonao zany. Ary ianao mitandrema kely amin'ny toetranao io a. Tsy mitovy aminao daholo akory ny olona rehetra. Zay tiako io fa zaza omena moraly azafady a. Haiko koa ngefa ianao no tao ambadika ireny fiara saika nosany avitra le tamin'iny e. Fa mba afana inona loatra no ao anatinao ao rena? Dia faly ve ianao raha voadona teo ny zokinao iny? Aza miditra amin'ny fiainako aho ianao. Sady tadio fa avy aminao daholo angeny na tonga an'izany e. Ary inona moa ny rovorovanao an'iny kalavendran'iny tamin'iny? Ianao indray dia tsy ahasakana an'izay ataoko amin'iny ninina. Tsara vita nisy tamin'iny fa nisy ianao nanavitra azy. Amin'ny mandaraka tsy ahitanao intsony izy. Finona mihitsy ny tena olanao ty rena. Halako e. Halako bika, halako daholo ny momba azy rehetra. Na bika na toetra ninina. Dia ianao koa halako tanteraka manomboka izao. Ianao sy avitra ny nahatonga ho toy izao ka tsy amelako daholo. Nandratra ny foko ianao. Nataonao tsinitsinina ny fitiavako. Ianao ty zany dia tsy mba afaka hifonana mihitsy. Sa mieritreritra ny tenanao tsotratra ny alika mihitsy zato izy. Raha zany ataonao an'izany tsy maninona fa zakaiko. Fa raha hiavitra aza dia manao an'izany fa zokinao foana iny ary raha aminao. Efa tena miaroaro mihitsy zato izy a. Tsara karidakoro kosa aloha ndriry avitra. Fa mba mikarama ohatrinany amin'ny avitra nefa aloha ty ianao e. Tadidio fa tsy ianao no mandidy ny fiainako. Mazava? Mamela ny heliko foana ninina ataonao amiko e. Tsy olona tofohatra anao akory. Mandidy tany tsy maintsy lafaka. Milololanitra tsy maintsy kosa. Zay fa veloma ianao e. Arindana mialamy fa tsy seho milay. Iavitra fa marary nga ianao anaka? Mararary neny a. Tena manakitsaky daholo ny vadako rehetra. Vao ny asa kely ve dia marary sahady e. Olona kely endaka kely tsy. Iaina, marenina ianao. Raha endry ianao dia ndehako ao fanafody izy hohaniny fa tsy eo mibevavy eo. Lasa koa e. Hitandry tsara izany fa siako fanafody hafa fangarony ty androany. Zay. Iaina, finona ty ataonao ty? Mikarakara fanafody ary ry aro a. Fanafody menan'izy iny? Koa ny avitra rehefa hainao koa zany. Hitako an'iny zavatra nataondry teo e. Fa maninona ty lasa ratsy lobe tahaka izao e. Tena tsy napoziko. Manginy elahy e. Nga moa elahy tsy miray loha amiko indray. Marina fa betsaka ny mety zavatra tsy zakandry nataony avitra. Kanefa dia izao ve vaholana hitandry? Ataoko ty tsika selahy samy tsy tia ny avitra daholo dia inona indray ny va tia an'lahy tamiko eo? Marina fa tsy dia tia azy a. Fa na dia izany azy tsy manana olana aminy a. Ary tsy iray tsy kombakomba aminao ny amin'izany mihitsy. Ary inao iny aingana? Iaro, zay indray lahy. Tsy namanamiko intsony izany lahy. Ary indriny aingana raha tsy andry dia lazako amin'ny dada sy neny eo dia hitandry tsara nanaovan'ny zareo andry. Eny ary fa ariko e. Io nariko io. Saingy hitany lahy tsara izany fa tsy minamana amin'ny lahy intsony a.
Efa reny fe ny zavatra nataony avitra tamiko dia mbola izy indray ny arovan'ilay eo. Ka tsy mety zao taondry izao e. Amon'olona zany sady zay zokondry ihany. Mamietrereta ihany ho tapitra e. Areo ela andehanako fa tsy. Mino aho fa tsy hamerina zao tsondry amin'ny manaraka. Tratra ny aro veranga. Tsy nety indray ny fika manaraka iny ka. Manambitana mihitsy ilay kala hiavitra iny fa toa misy manavitra foana. Dia ho sanatria ve ka ho fifanjifiany zavatra amin'ny anarany hoe hiavitra dia tsy maintsy ho avitra mandrakariva izy. Hitany ny tsara izany e. Neny a. Ahoana izay anaka? Izay fa lasa andeha asa e. Efa nataony kandrana androny dada. Misaotra kely dia mazotoa ary iaina teo koa nga efa lasa. Efa rasa daholo ry zareo ry neny a. Dia mba aza milalao an-dalana moa rehefa mba mirava fa kitako tany aingana ny difa ilay tratra rivany tena tsy mety e. Indry ry neny a. Mazotoa ianao. Mazotoa koa ndry e. Allô? Allô? Mahemy ve? Zao eno tsara. Misy mission mpanaoviko anareo ty dia tandremindray sao dia hoe tsy vita fa fitaiko momba anareo mirava amin'ny 9 izy dia tonga dia sambory. Rehefa voasambotra reo izy dia hoe taony amin'ny tranondrava. Fa tsy mbola finoana aloha fa fatory fotsiny ao. Raha pitso maraina tonga any dia andefa zoso meso rehefa vitanareo ilay izy mazava ve? Eny e. Okey ary. Dia tsy mila miantsoantso aho fa SMS fotsiny alefa. Manjary masosotra ny ao an-trano. Okey. Serikala hiavitra. Amin'ity indray mitoraka ity aloha ndry tsy ho avitra tsony e. Ary aleo hody amin'izay fa taraiky atiako. Maika ihain'izay tranga ao an-trano ao. Veloma sahady ndry ry avitra. Zay vao tena veloma momba ndry e. Ilay kala ratsy. Fa aiza ihany ty avitra reny mbola tsy tonga hatramin'izao Enao koa zany reny dia be tebiteby. Mety tratriny amboteiazy re izy. Eo dia tsy mahatombotsiraka fa tsy. Efa mifiry izao aminao. Ianao tsy mivaky loha eo ihany. Zazavavy iny taraiky any dia tsy taitra mihitsy. Amin'ny enina anie izy mirava e. Zao efa mivaly latsaka. Tena tsy mandry mihitsy ny saiko ka. Eny e. Tena mbola tsy fanaony tokoa aloha izao e. Aleo ary andramana tsona kely aloha e. Tsy mandeha koa ny ty telefoniny. Fa ahoana ary? Zana no lazaiko anao eo. Samba matimaty foana any ary ny zanako ka. Aleo aloha atsony izy daka. Iaro Iaina. Iaro sy Iaina. Avy aloha tianareo menadahy e. Fa misinona ry neny a? Eny tokoa. Fa tsy hitanareo ve hoe mbola tsy tonga hiavitra hatramin'izao e. Mbola lozanareo manontany ihany. Matano ny zanako ka. Ndana rery ary jereo aingany izy aingany ianao Mangina aloha ny eny fa tsy maniny izy fa mbola tarakely fotsiny a. Efa nantsona nga? Ka tsy mandeha ny ry aro ny telefoniny. Ahoana ry Iaina, fa tolozanao tsy miteny tsy mivolana eto. Aiza misy any avitra? Neny kotsy. Fa aiza ny ahitako azy e. Ny telefona ary lazainareo hoe tsy mandeha akory.
ka sombany amin'ny tefy any izy e. Antony tsara sy mitombona kosa izany lazainao izany rineny a. Aleo marina moa dia atao an'izay dia any amin'iny ny rihatra no mifatratra e. Hita ho aho, sao dia mba any amin'ny tefy marina ary izy iny dia tsika fotsiny mitebiteby eto. Ka tsatsona ary tefy fa eo ny lozanareo mianahana fotsiny eo e. Nefa raha any amin'ny tefy ve izy tsy mba hampilaza amintsika akory? Neny dadakoa, izy koa ve dia andeha hiteny aminao eo? Tsika fotsiny maty fitaintainana eto fa any mihitsy izy e. Sady hitako zareo ny tamin'ny maraina mifanatitra e. Aleo za mihitsy ny antso azy rehefa tsy antsonareo ka. Allô? Allô tefy? Allô? Tefy a, any aminao any angaha ho ny avitra. Tsy aty izy. Fa maninona ty amiko ianao manontany azy? Fa nankaiza izy e? Fa tsy any ahoana e. Ianao sisa sady hitako mihitsy tamin'ny marainako. Ianao ve adaly e? Za raha tsy niona tamin'izany androaniko. Tsy tia lalan'izany aho fa ianao no hitako niaraka tamin'ny farany e. Zaza mba endrikendrehanao kely ry aina. Hita fa izany marina na tianao na tsy tianao e. Tsy miala aminao izay. Ka tsy mahita aza dia izay fa tsy izany endrikendrehanao eo e. Na feninao any fotsiny izy dia izay e. Fantatra nge ny fitiavanao sy ny fiarovanao any avitra e. Eto aty ny telefony iny resahako amin'ny ry aina. Allô? Tefy a? Any aminao marina ve sa tsy any e? Aza mpijaliana ohatr'izao anaka ny ray aman-dreny fa mba lazao izay marina. Neny a, tsy nahita ny avitra mihitsy aho androany. Aza ataonao an'izany ny zanako ry Tefy a. Fantatro fa lehilahy endry ianao fa mba atero aty izy e. Tsy maninona fa ekenay rehefa fangatahanao azo ho vady raha izy ny tianao a. Atero aty izy fa mijaly izay ray aman-dreniny e. Tena tsy nahita azy ary neny a. Mandainga fotsiny aina. Tefy a, lehilaviko ny faladianao rehefa aza atao an'izao izay e. Oy, tapaka an'ilay telefony. Fa aiza ary ianao ry avitra? Ko maninona raha ampidirina aloha ty fahan'ity dia verenana tsoy ny tefy e. Tsy aleo tonga dia andrianana any an-tranony any. Ndao ry aro any fa tsisy miantsoantso eo izany tsony a. Tahoary. Ndao tsika ry sery ary no mandeha dia aleo izany neny sy aina mijanona. Za mihitsy ry dada. Fa raha any kosa aloha izy a. Miala tsiny aho fa vonoko iny tefitefy iny ry dada. Raha zany atezerako izany lory se no apariko. Mahita amiko mihitsy iny a. Aiza ve dia izao no atao an'ilay olona rehefa tsy nanaiky any ambady azy avitra. Lehilahy tsy manjaritsy. Zany ve mba hiditra ho vinato? Tsy mila ka. Mahita tsara ianao izay ry Tefy a. Mbola aiza nefa ny ahazo anao e. Akaorany kely ary iana fa marary be eto akaiky ny tratrako eto izany a. Neny koa izany tsy. Ho fatifaty foana eo fa maninona raha mba alama tsara lony fosisainy e. Dada sy aro iny efa lasa nijery azy any. Tsy aminao marina ny toerana izany hoe fondreny dia ianao no miteny azany a. Ary ohatra manenina izany telefonanao izany e. Jereo aloha izy miantso eo. Maty a. So meso avy any amin'ny radany ity. Aleo aloha rangaha rehefa avy eo efa vakiana. Inona ny tao ry aina? Tao vonoanao fotsiny le finday a. Tsy Tefy reny ao fa so meso hafa mihitsy a.
Aleo alaiko ny ranonao aloha. Aingany ianao ary. Any an-dakozia ity jereko dia tonga dia fafana aloha fa sao tratratra. Odory tevia Dry, fiza koza mandondona amin'ity andro efa alina ity. Tefia, voay izay e. Tena dada sy aro zany. Fa ahoana e? Tsisy fa ahoana, aiza nataony lany zokiko. Moramora aloha nareo fa ny andro nge efa alina e. Tsy mety le mitabataba-andro alina ty an-tanànan'olona tiako. Aiza ry seny zanako fa tsy misy moramora zany eo ah. Avoay fotsiny izy dia mbola tsy tezitra ah. Kefa iny lazaiko anareo tamin'ny telefôna iny fa tsy nahita ny avitra izany aho ah. Tsy misy mialeto raha tsy mipotro eto avitra. Na isy raha mandrika aza, mba lehilahy ohatr'izao izany lahy tefy dia izao ny toetra ny lahy. Boka kosa aloha le mitsaratsara, sady efa antenareo aho hoe moramora, aty an-tranoko angenareo e. Ka tsisy raha raiko an'izany e. Avoay ny zoko dia milamina, sa mafy be lahy. Oka aloha ry aro ah. Aza dia misafoka be meloatra zany aloha e lahy. Tsy nahita ny avitra dia izay e. Ary ndany nareo mandeha any fa tsy manan-kitaba-andro alina eo sa itsoky pôlisy. Fa mitadinina mihitsy lahy ty e. Elahy indray no miantso pôlisy. Fa mafy be ve lahy. Iny ary ny alahy. Kay, apetrao fa kenda. Efa antenareo hoe tsy nahita ny avitra. Itsoky vonjeo nareo ah. Apetrao izy aloha ry aro fa sao dia misy mahaenao ah. Anahirana ty an-tanànan'olona ty. Sady tsika ane tsy isy pirofo akory. Ka manao izay matezitra fotsiny eto ka. Iny ary fa rehefa tsy matoky anareo dia mahazo misava ny trano e. Aleo mihitsy koa izay hijery ato fa sao dia afen'ny lahato izy e. Aviry aro ah. Tonga dia zavao daholo ny efitra rehetra. Ndao ry dada, jereo tsara. Ary manginy lahy fa tsisy dadan'ny lahy zany eo. Dadako io. Ka hoana? Nahita? Nareo ne tsy matoky mihitsy e. Tena kay zary izy rehefa tsy aty amin'ny lahy e. So dia mba efa nafindra ny lahy toerana kosa arika. Tsy manao an'izany ary dada ny avitra. Inona ny tombontsoa azoko amin'izany e? Asa, valifaty. Satria fitahan'ny lahy aina dia rehefa tsy azo ny lahy indray avitra dia nalay ny lahy keriny izy. Se kosa aloha ry aro aza dia manao an'izany ah. Tsy mahavita an'izany aho e. Marina fa tiako avitra kanefa tsy hanao an'izany velively ah. Mpandotro izao ihany lahy dia izany ny toetran'ny lahy. Ifakahitsika. Ndao ry dada andeha. Tena mifona misehary tefy ah. Mba lazao re izay mariny. Ny reniny ane eo tena efa ho faty mihitsy e. Sa inona ny tadiavin'ny se? Iarandohalika eto anatrehan'ny se ve izay mianakavy vo amoaka azy se? Ifonana re. Dada, mitsangany ianao fa aza manao an'izao e. Aleo fa aniditra anao dia hiaraka nampianareo hitady any avitra. Mijanony lahy fa tsy mila fanampiany lahy zay. Ndao ry dada, pôlisy no maka ny lahy eo rehefa tsy hiteny lahy. Zay moa tsy atahoran'ny lahy. Fa aiza zany? Ary toa maizina be. Zay vao tsaharoko. Andeha ohatra dia ohatran'isan'ny velo tamin'ny hazony ny ato dia izay ny tadidiko farany. Izay olona ô. Iza no namatotra tato e? Vonjeo e! Vonjeo! Aleo andeha ohatra fa azo atao an'izao e. Mijaly ny ray aman-dreniko sy ny zandriko. Mba vao moa izaho e. Efa tsy hanao ninina nareo ah. Neny ah. Dada! Aiza nareo e? Ohatrany tsisy olona ny ato izany e. Dia izaho fotsiny feno mitabataba rehetra izany. Aleo mezaka mamahany tady amin'ny tanako ity ka. Tsy maintsy miala eto ah. Jesosy eo. Matahotra izany dia ho aiza. Jereo tsy maizina be.
feonangelikara mbaheniko dia isazany namatotra teto dia aiza ary aloha iantiantiany fa sao dia efa matory izay aiza olona e fa ao e misy maheno ve fa ao moa izay e mifona aminareo a avelao ody e mijalany ray aman-dreny koa tena tsisy olona mihitsy ve aleo rangaha miantso vonjeo indray a vonjeo e vonjeo Andriamanitra vonjeo ray ahy e raha sitraka ao dia vonjeo amin'izao fatotra mahazo azao ahy e mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao amen. Tonga nareo mianaka ary aizy avitra ao a tsy hitanay tany amin'ny tefy izy roneny ahoana tsara hoe ry lanitra fa very aizany zanako e modimo e mba hitanao fa izao fijaliako izao ry avitra mitonilo ianao raha matoa tsy avy tan-javatra mihitsy anie ty ranomasonao ty e fa inona fotsiny nataonareo mianaka taminy tsy hitanareo izy e ahoana tsara ry azo fa ngatsy tany izy efa nivazavazaiko tao le tefitefy iny fa tsy tao e efa nisavainay daholo ny tranony sisy ninina tao so kosa rehefa nafindra ny toerana fa nareo sy tada mihitsy ny nampiason'ny fotsiny tao raha ny fahitako any tefy aloha dia tena tsy ohatrany tsy nanafina ny avitra izany izy e izy aiza nesaka akaty hoe anampy amin'ny fikarohana ny avitra fa tsy navela ny aro e nareo koa tena miesina tsy fomba fiadany izany mba tsy ahafantarana hoe izy nanafina azy zaho aloha ry zareo dia tsy miala amin'iny e tefy tsy misy afa-tsy tefy ny ao ambadika izao rehetrarehetra izao dia inona no hevitra izany e lozantsika eto fotsiny ty zao ngamba ny hevitra hitako fa mety e ndao sika hampandray ny manam-pahefana aingana aloha manam-pahefana aleo aloha miala nenina vao miditra amin'izany sika ry dada sy neny manam-pahefana inona koa ho atsoanareo izany mba hitazataza-potsiny eo dia ho toloram-bola ka tsy efa alanenina ve nataony dadanao sy ary reny e so dia tsy fantatrareo ary fa reniny tsy metsika raha tsy vola nomenareo azy tsy ho voatero izany ndry aina fa zao e ny alina mitondra fisainana andao aloha samy atory sady efa samy reraka avokoa tsika maraina hitantsika eo izay atao sady entitsika ambavaka mba ho tonga soa eo izy raha maraina izay izany e zaho koa andeha atory fa efa alina be sady vavaka ho an'ny avitra mihitsy aho io za indray aloha tsy mba hita atory amin'izao toetsava-misy izao e ny zanako efa tsy hita dia mbola atory koa tsisy azontsika ataony raha matoa e ndao aloha atory sady ety ianao efa tena vizana dia vizana sady ny andro koa ny efa alina e ndany ianao raha atory e aleo iandro izay atongavana eto ny anareo mianakavy koa moa tsy efa tory masapetra potsiny tsy mieritreritra tsy izay fa hiakatra kely aloha ry dada sineny a dia kalma ihany ry neny fa tsy maintsy tonga eo ihany izy a iaina izy izao e tsisy atoriana ranganareo ka tena lasa ihany no saiko ry aina fa zao a hoe ahoana mba tia an-tany andriza inona ilay tianao anontaniana e raha nahitany fihetsika rehetra nataon'ny tefy a dia hitako fa tsy navita nanafina ny avitra izany izy nefa indri dia manizingizina be mihitsy hoe tefy hita fa hitefiko tsy misy afa-tsy tefy rehefa tsy mino akoho elahy dia mahazo tsy mino e namony ataoko gaga ihany amantsoko
Inona ny tombotsoany nafina ny avitra eo izy ndry? Zany ve dia tsy tsapan'lahy e? Za olo tia nitefy teo aloha aza. Rehefa nahita ny avitra izy, vita indray ny nanary ahy fa hoe hiavitra ny tiany, hiavitra ny tiany. Dia vakiana fotsiny anie izany e. Rehefa tsy nanaiky hiaraka amin'ny avitra dia nataony izao fakana-keriny azy izao. Ary heveriny lafa izy ve dia hiteny amin'lahy eo hoe arinona nafenako azy na arinona nafenako azy. Sao dia mba ndry kosa ary no ambady sao dia tia ny baolina fotsiny ndry. Maninona tsara? Iraha ve mitapy? Hitako tsara ny zavatra natao ndry tamin'ny avitra narary iny. Fa za tsy te hiteny betsaka fotsiny a. Dia efa miteny andria zay ry aina. Raha ndry daholo no ambady zao a, dia tsy ataoko vita moro zao. Dia tsy hitandry mihitsy hoe zao fahorian'ny dadasiny zao. Za mbola tena naray aman-dreny a, ka tsy ny adalandry no ahafaty any zareo. Lahy kosa izany. Efa hoe tsy nanao an'izany aho ah. Eo dia mbola manendrikendrika eo ihany. Sa za mihitsy ve tsy tianareo ato e? Nga raha hoe tsy mitena dia hoe zany tsy maintsy nanao an'izany. Zay fotsiny ny ahy e. Mampitandrina ndria zay a. Zay va lasa? Ndana koa mandeha. Allô? Ahoana e? Fa misy inona? Tsy efa niteny taminareo ve moa za hoe tsy ilaiko miantso hoanjo fa efa tia trano ane za dia misy maheno e. Mesazy fotsiny alefa. Ka velao itabataba ao. Aza makany fa velao iantso vonjy rery ao. Tsisy are azy velively ao. Za efa rapitso maraina ho aza makany. Lisany koa tena tsy mahay paika mahafinaritra mihitsy. Efa hoe aza miantsoantsono ah. Zay. Mandreraka izany raha olona ka. Ny ato tanàna rehefa tsy izay hanaovana azy mbola miantsoantso eo ihany. Iaho koa amin'izany ohatra mahana be amin'ny ataoko. Dia inona re izany ny hevitra e? Aleo rangahy tonga dia apoaka amin'ny bomba any iny dia tsy hita faty amin'izay ah. Za koa nohatra no voasaringitra ny amin'iny eto. Zay mihitsy e. Amin'izay voasaritsarina eo marina ka tsy fantatra intsony na hitefy na iza ny tena ao ambadika izany. Asaina apetaka ry zalahy ilay bomba eo amin'ny tongony eo dia rehefa mipoaka tsisy raisinany iny dia izay koa fa vitany aminy e. Dia veloma lavo ndry avitra. Izay vao tena hoe baibay amin'izay e. Sao dia verindry fa tsy alaheloko mandrakizay ary ny nangalandry fony tefy. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Halako bika. Halako bika. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Silvana Zafindrafara no dada. Nirina Lalao Estera no neny. Valerira Zanajatovo no vavimatoan'izy ireo antsoina hoe Iavitra. Miriama Lalan'iavo no zanak'izy ireo vavy faharoa antsoina hoe Iaina. Tojo Rabesan-dratana no zanak'izy ireo lahy antsoina hoe Iaro. Fitiavana Rasoloarizao no tefy ilay olontiany Iaina. Taliva no Radany. Natotra antsika androany ny fizarana faharoa. Tsy voataty aoriana akory no nahainona
ny tantara toy ny hoe piraitam-po mifankahala na hoe ny anankiray amin'ilay piraitam-po mankahala ny ray kosa mety hoe tsy manatsiny. Ary dia raha jerentsika tao anatin'ny baiboly zao dia nisy ny tantaran'ny Kaina sy Abela izay tsy namelan'ny Kaina raha tsy matiny mihitsy ny rahalany. Vokatry ny fankalana tao anatiny nateraky ny fialonana raha nanao fanatitra izy mirahalahy. Genesisy 4 no misy ny tantaran'izay Kaina sy Abela. Fa dia tao anatin'ilay tantara izay narahantsika teo dia hitantsika indrindra ny tantaran'izy mirahavavy Iaina sy Iavitra. Iavitra raha teo moa izay somary hafa volon-koditra no izy mianadahy raita-po aminy. Kanefa dia rehefa nanao ny karazana test izy dia voaporofo tao anatin'izany fa tena zanaky ny dadany sy ny neniny tokoa ity Iavitra ity. Iaina ao anatin'ilay tantara no toan'ny Kaina izay toa mifofo fatratra anty raita-po aminy. Kanefa dia ray raha aminy kanefa dia tsy afa-tsy akory. Ny zavatra nanohina amin'ny fony tao nampalahelo azy tao raha ny fantatsika teo izany dia hoe efa halany hatramin'izay mihitsy Iavitra no izy mangamanga fa tsy toa azy ary vao maika halany ary nampirongatra ny fankahalany mihitsy azy ny nakany Iavitra ny fon'ilay olon-tiny. Raha tokony hampiakatra azy ho vady tefy dia nanjary Iavitra indray no tia tefy. Baiboly sy kolontsaina ny fandaharantsika. Kolontsaina tena ratsy ty adiadin'ny raita-po ty tonga hatramin'ny fifaminganana sy fifankahalana tanteraka. Lesona iray voalohany ny ninona tsy fitoviana. Ka tsy fankahalana na tsy fitoviana ivelany na tsy fitoviana arak'hevitra aza. Eny fa na dia tena mankahalanao sy nanao izay nandratranao tanteraka aza ilay raita-po aminao dia mbola hoy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Romana 4:20 andiny 7:20 hoe ry malala aza mamala ratsy fa omeo lalana amin'ny fahatezerana fa voasoratra hoe any famaliana izany ho amaly hoy Jehova. Ery amin'ny andiny 10 moa dia ilazana mihitsy hoe mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy mitary lalana amin'ny fifanomeza mboninahitra. Amen. Fa lesona anankiray faharoa dia hitaonantsika sahady ho amin'ny fifamelan-keloka izay tofo mpamosavy hoy ny fitenitsika. Aza mba tofo amakavana, aza mba tofo amin'ny namana, aza mba tofo amin'ny ankohonany. Aleo mamela heloka mandrakariva. Ny fitahirizana lolo-po ao anaty ao tena tsy mahasoa mampanaonao foana mihitsy. Aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Izay ndray tapo izany tranao tsy misevaratra izay tsy maleka alovany mpankafy sy havanana izay didy maharary. Misy fiombonanaina ao anatin'izany ka dia nampalaza antsika malagasy ny fihavanana ry tompoko. Aiza ho aiza ny fiainantsika izany ankehitriny fa kolontsaina na ny malagasy ny malagasy izany fitandrona ny fihavanana izany. Ny tenin'Andriamanitra mbola atao amin'ny Romanina ihany fa ny 7:20 dia milaza amintsika indrindra hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao, ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana dia ny fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna. Aiza ny fifankatiavana, aiza ny famelan-keloka. Madiva ho tapitra sahady ry havako ny fifampitantanantsika ka dia veloma mandra-pitafy amin'ny herin'ny toy izao indray mifampitontsika ato anatin'ny baiboly sy kolontsaina.
baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny mpankafy Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina.